Falmerabantsika indray a zavatra entiko anareo androany dia fomba tsotra amantarana ireo mpandainga. Betsaka amin'ny mpandainga fa misy signe maromaro afaka alalana an'izy ireny. Famantarana voalohany a ny mpandainga tsy miresaka momba anazy mihitsy. Ohatrantsika tamin'ny mbola kely rehefa le tratra manao bêtise ireny dia le tonga dia le miteny hoe tsy izany nanao an'io nefa matahotra ny obedy dia ohatr'izay ny atao amin'ny mpandainga. Tsy afaka aminazy le toetra iny satria efa ohatr'izay foana izy izany. Dia famantarana faharoa ny tenin'ny mpandainga dia negativa foana. Matetika ny olona mpandainga pessimiste foana. Dia rehefa ohatra hoe mandainga izy dia tonga dia miteny izy hoe tsy misy fahadisoka izany nefa izy mahatsiaro tena coupable amin'ilay izy mandainga. Dia matetika izy ireny mampiasa an'io phrase io foana. Famantarana fahatelo dia ny mpandainga dia manome excuse tsotra matetika. Ny cerveau-an'izy ireny manda mensonge compliqué be, tsy vitan'ny zareo izany le gros mensonge be. Ohatra hoe rehefa hanala fanadinana izy ohatra dia nefa tsy afaka avy eo dia miteny izy hoe tsy azoko hoe inona tsy nahafaka anahy nefa efa fantany mazava izao hoe tsy nianatra izy nampahatonga anazy tsy afaka. Dia mody miteny izy hoe tsy afaka fa tsy azoko hoe maninona. Famantarana fahaefatra sady farany ny mpandainga dia mampiasa détail inutile. Ohatra hoe anontaniana izy hoe taiza ianao teo dia mivaliny hoe mivizity gara tetsy dia avy eo niresaka tamin'ny anina dia avy eo nandeha tary indray avy eo. Nefa tsy ilaina le détail satria ny cerveau antsika tsy miretenir ny routine nataontsika isan'andro fa mandeha ho azy fotsiny. Mieritreritra mantsy ny mpandainga hoe rehefa manome détail maro loatra anatin'ny zavatra tantaraina dia lasa marina iny nefa diso ilay izy au contraire. Dia izay ny afaka natolotra androany dia mirary soa anareo dia manaraka indray.